ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindram-pony. Noho izany, ianao dia taranaka voafidy, ianao no fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao ho fiderana ho azy. Ndao ary hoasandratsika izy androany, ndao apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy ho menatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra. Ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy Lazaro ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe ny tomboka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalebiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra, ary misaotra anao ny olonao masina. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Nomeny Jesosy atsika mivaly ora alina amin'izao fotoana izao dia falitsika tafahoana amin'ny Jesosy, falitsika fa eto indray ny fanatrehan dia manomana ny manasanao, manomana ny fomam-panahinao indray tondram-bavaka hiary vavaka etsika dia raha androso amin'izany vavaka izany dia vonoina mihitsy aloha ny ao anatin'ny fonao dia nohoan'izany dia ataontsika hivavaka, ataontsika hametraka an'izao fotoana izao, ataontsika hanandratra ny fontsika ao amin'ny Jesosy Kristy dia ho azy irery anie ny voninahitra izao fotoana rehetra izao. Jesosy mankasitraka anao zahay, sotra anao satria mbola nomenao fotoana tahaka an'izao izay Jesosy. Sotra satria mbola noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao, noho ny herinao ary ny fitarihanao irery ihany mahatonga izao anay eto Jesosy. Sotra satria tsy takatry ny saina tokoa ny fahalebiazanao, tsy ahitany saina tokoa ny zavatra rehetra izay noharian'ny tananao Andriamanitra. Tena hoe faly izay manana anao eo amin'ny fiainanay, faly izay manana Andriamanitra azo itokianay, manana Andriamanitra afaka hitodianay ny zavatra rehetrarehetra, ary mahefa ny zavatra rehetra ianao, ny zavaboary rehetra manaiky anao Andriamanitra. Izany no isaoranay ianao amin'izao fotoana izao. Sotra anao ho an'izay rehetra ihany koa miaina amin'izao fotoana izao Jesosy, ianao no mahalala ny tsirairay avy any amin'ny tokantrano dia misy ny tsirairay avy any Jesosy. Aoka ny fiadananao, aoka ny fanahy masinao anie ho ao amin'ny tokantrano ny tsirairay avy Jesosy. Ho fenoan'ny fiadananao, ho fenoan'ny fifalianao, ho fenoanao ny fitiavanao Jesosy dia mankasitraka anao amin'izany rehetra izany Jesosy. Androany tena te hitondra ao anaty manery ao anatin'ny foko ao Jesosy Madagasikara Jesosy. Tena hoe firenena izay voahosotry ny tananao, firenena izay nanehoanao ny voninahitra ao Jesosy. Maro ny manompo anao, maro ny mahalala anao, maro ny mitodika any aminao Jesosy. Dia te hitondra an'ireo vahoaka anao rehetra Jesosy, na dia ny kely indrindra hatrany amin'ny lehibe indrindra Jesosy. Aoka ho fenoan'ny herinao, aoka ho tarian'ny fananao, aoka ho fenoan'ny voninahitra ao satria tianao ireo Jesosy.
marina fa misy ny zavatra mitrango ao anatin'izany firenena izany, maro ny zavatra mety mampalahelo hitan'ny masonay ao anatin'izany Jesosy fa ianao kosa mbola namindra fo isan'andro, ianao mbola nandefa ny fitiavanao tao anatin'izany, ianao tsy namela an'izany firenena ny vahoakanao izay tianao, ny safidianao izay nosoranao ny anaranao Jesosy, izay te-polinao ny malagasy Jesosy, tsirairay avy tsy akanavaka, aoka ho tarihanao mandrakariva, aoka fenonao ny fitantananao mandrakariva Jesosy, tena hoe mino izay hoe mbola mihoatra lavitra nohon'izany anaovanao ny Madagasikara io Jesosy, hoentinao amin'ny toerana izay tsy ao anatin'ny fisainanay akory, izay mety voafetra ny fisainanay ihany, izay mety voafetra ny eritreritra ihany Jesosy fa ao aminao mbola mihoatra lavitra noho izany dia tena hoe mivavaka amin'izany izay Jesosy, hosoranao mandrakariva, ho fenonao ny fitiavanao mandrakariva Jesosy, ao ihany koa ireo marary mety mbola misy amin'izao aretina mahazo izao tontolo izao Jesosy, soranay Jesosy fa mbola tsy betsaka ny any Madagasikara fa misy ihany marary dia hoentinay ampelantananao izy ireo Jesosy, ianao no hanasitrana ilay ranonao izay latsaka teo amin'ny fijaliana Jesosy, hanaisotra an'izany aoka ny ranonao Jesosy, hanasitrana ny tsirairay avy ao anatin'izany Jesosy, ary omenao fankahirezana, omenao fahatokisana fa ianao ihany Jesosy no lalana sy fahamarinana fiainana dia apetraka eo ampelantananao izany Jesosy, hoe ianao no hanasitrana an'izany, hampitsangana ny marary ianao Jesosy, maro ny fahagagana izay nataonao, maro ny fahagagana izay nasehonao Jesosy, ary mbola misy izany ankehitriny ary mbola nataonao izany fiainan'ny tsirairay avy Jesosy, efa nahita fahagagana izay dia tohizo ny asanao Jesosy, tohizo ny asanao fanahy-masina aminay tsirairay avy rehetra, ho feno voninahitra ao, hisandratra ao anatin'izany Madagasikara Jesosy, mivavaka ho an'ireo mpitsabo sy mpikarakara izay corps médical rehetrarehetra ao anatin'izany izay mandray andraikitra ao anatin'izany Jesosy, aoka hitodika any aminao izany, misy fotoana ihany koa izao hikasihanao an'izy ireny, fotoana ihany koa izao hitodian'izy ireny any aminao Jesosy, aoka ianao no irery ihany ny asa satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ianao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ianao tsy misy Jesosy afaka manala izay rehetra tianao atao Jesosy, ary rehefa tianao izany, rehefa avy amin'ny alalanao izany dia tanteraka amin'ny anaranao Jesosy, dia mino izay Jesosy hoe hotahianao mitafotafo mihoatra lavitra izany firenena izany, satria maminay izany Jesosy, tianay izany, raha toa izay nataonao malagasy, toa izay nataonao anatin'izany firenena izany dia manana anjara izay hitondra an'izany, manana anjara izay hitondram-bavaka an'ireo mpitondra rehetra na ny vahoaka madinika ao anatin'izany Jesosy, dia kasitrakanao tanteraka Jesosy ao anatin'ny fona ihany, tena hoe faly Jesosy, manana fotoana ahafahanay mivavaka ho an'ny firenenay, manana fotoana ahafahana malagasy rehetra miondrika amam-panamaka any aminao Jesosy, ankasitranay feno izany aoka amin'ny anaranao Jesosy, satria amin'ny anaranao mahavonjy izany mivavaka rehetra izany Jesosy, dia efa tonga any aminao ary mivambavaka ihany koa efa omaninao Jesosy amin'ny fotoana izay nomaninao Jesosy, ka amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay Andriamanitra, ny Andriamanitra rehetra izay mifeno voninahitra rehetra, nametrahako izany mivavaka izany Jesosy, amen. Dia manona fiadanana ho an'ny tokantrano rehetra indray izay mamonjy ity fiarahana mivavaka isaky ny ora tahaka izao ity, tena
mba manery amanokana androany a ny ampahery atsika fa tena zava-dehibe loatra zao fotoana izao eo anatrehan'Andriamanitra ary indrindra ny mivavaka ho firaisantsika saina ho an'ny firenena tsy afaka makany am-piangonana isika fa kosa manana ity tambajotra ity ahafahantsika iankofana eo anatrehan'i Jesosy Kristy ary tsaro foana raha nada ray aman-dreny rahavavy zanak'isa ny fa mampiray ny fotsika ny fiankofana amin'i Jesosy tsy misy anarana fiangonana tsika eto tsy misy sokajy inona fa tena iray Andriamanitra iray no ivavahantsika Jesosy iray no tompon'ny finoantsika ary fanahy iray no ao anatintsika raha mijery ny asana apôstôly tsika toko faefatra andihy fahatelo amby roapolo anjeny faraiky amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo vakio anie zany rehefa vita ny vavantsika fa zava-dehibe ho an'ny kristianina ny mivavaka rehefa mivory mahatonga antsika hanana firaisana etiety kokoa amintsika samy kristianina izany ary indrindrandrindra isika hivavaka ho amin'ny firenena mahazava-dehibe izany dia hoe raha manana fiadanana ny firenentsika dia manana fiadanana ihany koa isika ary mino ahako fa rehefa vita ity confinement ity dia izy fifohazam-panahy eto amin'ity tanitsika eto amin'ity tany malalatsika ity koa fanombohana ny vavaka iraisantsika raha dia andao isika aloha hiaraka hisaotra sy hifona ary hanolotra ny tenantsika manokana ho azy araka ny teniny ao amin'ny Filipiana hoe fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba mifisaorana ny oentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay ny an-danitro velom-pisaorana anao ny fonainy amin'ny zavatra rehetra nataonao taminay na dia ny anio fotsiny azy tsara teo aminay foana ianao satria tompo tsara ianao kondera voninahitra ary nihaja ho anao irery ihany ho amasinina ny eny anaranao tsy teo saisai-poana anatona seza fiandriananao anefa izay satria masina ianao fa manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay nanao fanavotana anay ary inonay amin'ny fonay rehetra ka ekenay amin'ny vavanay fa betsaka ny tsy fahalavorariana ataonay na izay mampalahelo ny fanahinao ataonay efa impiry izay Jesosy miteniteny foana ny vavanay impiry izay tsy mihevitra ny hafa fa tia tena loatra impiry izay tsy makatony teny alefanao na ampitondrainao ny mpanomponao impiry izay mamandrika ny tenanay ka tsy mahay mamela ny fahadisoan'ny hafa impiry izay tsy manada izay tokony hajaina impiry izay tsy mahatsiaro ny malahelo impiry izay manana fo miavonavina mifony izay Jesosy eo mamindra fo aminay ary jiovy amin'ny ranao izay atolotra ho anao indray ny tenanay ny vatana ny fony sainay ny fanahinay ho fanatitra velona masina rositrako tsy nay loatra ianao Jesosy mino izay efa mamela ny elokay ianao ary mino izay efa mivavaka ho anay isan'andro san'andro eo am-pelatany eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray tsy toy ianao aoko feno fanahinao izay hosory ny herinao izay andehananay araka ny sitrakao anio dia miray sainy izay hivavaka ho amin'ny firenenay enoy Jehovah Andriamanitray ny fiantsonay akeo anatrehanao mandrakariva toy ny didika azo mantra anieny vavakay fa ianao no andraindray ny masonay ary itokiny fonay misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
mbola hiarakantsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Any masina tsara indrindra ny alalan'i Jesosy Kristy, mbola manome voninahitra anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Mbola misaotra ny anaranao masina Jesosy satria tsara tokoa zany anaran'i Jesosy zany. Misaotra Jesosy misaotra manokana amin'izao fotoana izao, anomenao anjara-panompoana Tompo, ahafahako Tompo anandratra an'izao vavaka izao ho an'ny Madagasikara kely. Jesosy io vavaka manokana ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Vavaka amin'ny Madagasikara Jesosy satria mandalo olana maro samihafa izy amin'izao fotoana izao. Mamindra fo amin'ireo malagasy Jesosy, mamindra fo aminay malagasy Tompo. Mety misy Jesosy, mety zavatra mety mbola mampalahelo anao, mety zavatra mbola mamatotra anay malagasy Tompo. Nefa mifona zay Jesosy, mangataka amin'ny famindram-ponao Jesosy, mangataka Jesosy mba lerahanao teo Kalvariny Jesosy, mba hanadio anay malagasy sairay avy, mba ho afa-keloko izay ho afa-pahotana Jesosy. Satria ny teninao Jesosy dia hoe ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko. Tompo malalo, aoka zay Jesosy zany fahotana izany mba tsy ho sakana Tompo, tsy ho sakana entre naisy ianao Tompo malalo. Ka zany angatahako anao Jesosy malalo. Midiny ianao Tompo, midiny ianao fa tsy mila anao zay malagasy Jesosy, mila anao zay Tompo, mila anao zay tsy afaka niaina zay Jesosy, tsy afaka niaina zay Jesosy raha tsy misy miaraka aminao Tompo. Mamindra fo aminay Jesosy, mamindra fo aminay. Misy Jesosy mety mbola zavatra mety mbola mampalahelo anao, mbola mampanery fanahinay Jesosy hitodika ao aminao ihany. Mamindra fo aminay Jesosy, mamindra fo aminay tantera. Jereo ireo malagasy kely Jesosy, ireo mahantra, ireo marary Jesosy. Jereo Jesosy fa ianao ihany ny afaka manasitrana, ianao Tompo ny dokotera avo indrindra. Tsy afaka hitehatra amin'ny olombelo zay Jesosy. Ianao rery ihany Jesosy, miaram-bato afaka hiarovanay Jesosy. Tompo, raha mety ianao, raha tsy manahirana anao Jesosy, dia midiny ianao Jesosy ao amin'ilay seza fiandriananao. Midiny ianao an-tsehatra Jesosy. Fa raha ianao ny asa Jesosy, tsy misy masakana anao. Saotra Jesosy malalo. Mino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa midiny ianao Jesosy, midiny ianao Jesosy, ary anao zava-mahagaga ho amin'ny firenenay izay Madagasikara maminay. Saotra Jesosy, mankasitraka indrindra, dera ny aza ary voninahitra mbola tolotra ho anao mandrakizay mandrakizay. Saotra Jesosy io. Amen. raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mpanjakanay ianao, misaotra, midera, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao satria tsara loatra ianao. Tsara ianao satria mbola nomenao anay izao fotoana fahavelomanay izao indray amin'ity androany ity, satria nomenao anay indray ilay vovokaina vaovao ahafahanay milaza, ahafahanay miteny ary ahafahanay mivavaka eo anatrehanao amin'ity ka dia mankasitraka tanteraka Jesosy eo. Ankehitriny Tompo dia mivavaka ho an'ny firenenay izay dia ny tananay dia Madagasikara izany. Mangataka famindra-po aminao Jesosy mba aoka ny indrafonao Jesosy ny tolopy amin'ny vahoaka malagasy amin'ity androany ity. Aoka Jesosy mba hositranonao ny araky ny ara-panahy Jesosy indrindra satria izany Jesosy no takinao Jesosy mba nitodianay ao anatin'ny fanjakanao Jesosy, ahafahanao manasitrana ny taninay Jesosy. Aoka ho tonga fibebahanao aminay tsirairay avy Jesosy ny zavatra mitranga erak'izao tontolo izao, satria tsy misy afaka ny anasitrana anay afa-tsy ianao rery ihany, satria ianao ilay Jesosy mpanasitrana Jesosy.
ianao no afaka ny andovan'ny fiainanay ho tsara Jesosy. Ianao no afaka analanay amin'ny fahasahiranana ray manontolo Jesosy. Ka ankehitriny mangataka eo anatrehanao mba ataovy miadana ny vahoaka malagasy ray manontolo. Sitrano amin'ny herinao, sitrano amin'ny fanahinao, sitrano amin'ilay rahanao Jesosy ireo olona izay tsy manana fahasalamana. Ary mangataka an'ilay indra fonao Jesosy mba ianao no hanampiny tsy manana ray manontolo koa amin'ity androany ity. Dia ny anjara sahaza ho azy ho an'ny malagasy rehetra. Ao ny mahantra rehetrarehetra Jesosy dia apetrako ampelantananao izy ireny. Ao ny tsy manana fialofana dia apetrako ampelantananao izy ireny. Aoka ianao no hanome anjara sahaza ho an'ny tsiraray Jesosy amin'ity androany ity. Tompo mivavaka manokana izay ho an'ny mpitondranay. Ianao no hanome fahendrena feno ho an'ny mpitondranay mba hitondra ny vahoaka malagasy eo amin'ny fahamarinanao Jesosy. Dia aoka ilay fahamarinanao rery ihany no hijoro ao anatin'izany fitondrana izany Jesosy. Izay tsy asan'ny tananao kosa Jesosy dia aoka hiala eo anatrehanao izany. Mangataka ihany koa izay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra Jesosy, ho an'ny vahoaka mba mora hoentina ihany koa eo anatrehanao. Mba tsy himonomonona foana izay Jesosy eo anatrehanao fa aoka ilay herinao Jesosy no hanatanjaka anay ary hanananay an'ilay fanetretena eo anatrehanao Jesosy. Mba ahafahan'ilay somitobaka ao anatin'ny taninay Jesosy. Ankehitriny Tompo ao dia apetrako feno ampelantananao izany vavaka izany. Ary ianao no hiaro ny tsiraray amin'ity androany ity na hivoaka na hihiditra izany. Satria tsy manana fiarovana izay afa-tsy ianao rery ihany. Ho tahina hozy ianao izay matoky an'i Jehovah, izay manana an'i Jehovah ny tokony. Dia ianao no tokonay, ianao no mpiaro anay. Ianao ilay Andriamanitro ny famonjenay. Ary ny herinao Jesosy no ahafahanay mitondra ny fiainanay eo ampelantananao mandrakariva. Dia rainay mandrakariva ny voninahitra ao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Jesosy makasitraka anao zahay, sotranao no ny fitahinao, ny fitantananao Jesosy misotra satria mbola ny famindraponao no mahatonga izao anay tsirairay avy. Sotranao ny fitiavanao, sotranao ny herinao indrindrindrindra dia noho ny fitantananao Jesosy fitantananao ao an'izao Madagasikara izao hoentika ampelantananao Jesosy ianao no mahafantatra mihoatra noho izahay Jesosy. Ianao no mahafantatra mihoatra noho izahay firenena izao nisafidianao, firenena izay soranao ny voninahitra ao io Jesosy. Dia hitondra manokana ny firenena io eo an-tananao Jesosy. Aoka ny tananao mahetra, aoka ny voninahitra ao, aoka ny asan'ny tananao rehetra Jesosy dia ho tanteraka avokoa anatin'izany firenena voahositra ao izany Jesosy. Hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra Jesosy. Dia aoka ho feno ilay fahasoavanao. Ianao mahafahamety izahay Jesosy mijery hoe mahantra Madagasikara mety izahay manana eritreritra an'izany fa ianao Jesosy mahita hoe manan-karena ny fahasoavanao izany firenena izany, manan-karena ny fanotronanao izany firenena izany. Dia tsy nahipetraka eo ampelantananao na mankany amin'ny kely indrindra hatrany amin'ny zaza ka hatrany amin'ny fitondrana lehibe any Jesosy. Aoka ho feno fanatrehanao rery any, aoka ianao ny hanoro lalana, aoka ianao no hanome tolotsaina ho an'ireo mpitondra Jesosy hitondra an'izany firenena izany amin'ny fahamarinana, hitondra an'izany firenena izany amin'ny any amin'ny lalanao Jesosy. Dia tena hoe apetraka eo ampelantananao izany fa tsy misy mahay na inona na inona izahay Jesosy. Tsy mahafantatra izahay, tsy mahay manova izahay raha fisainanay fa ny fisainanao rery any Jesosy no mahay manova zavatra. Dia tsy nahay apetraka eo ampelantananao izany, tena ho feno hosory ilay
Aozitrao Jesosy izay olona rehetra Jesosy izay manompo anao inona tsy mbola malala anao ary anatin'izany firenena izany dia efa hanehoanao ny voninahitra rotahinao mandrakariva Jesosy ny dera ny laza ny voninahitra Jesosy dia ho anao irery ihany Jesosy tena hoe izay rehetra efa nitateranao sy izay rehetra efa napetraka ao sy izay rehetra efa nataonao tao anatin'ny firenena io Jesosy dia moka mbola ho ataonao izany ary fantatra efa mbola anao mihoatra lavitra noho ny ao anatin'ny sainan'ny olona rehetra Jesosy nanomezanao voninahitra ny hanangananao an'izany firenena izany amin'ilay anaranao dia mankasitraka Jesosy tena hoe mankasitraka satria faly ny fonay faly Jesosy fa mbola afaka mitalao aminao zahay mbola manana fotoana izay itenenana aminao mbola manana fotoana izay Jesosy hivavahana an'izany firenena izany Jesosy tena hoe mbola faly zahay dia tovy manana an'izany fo izany zay Jesosy hoe hiravoravo amin'izay miseho Jesosy hiravoravo amin'izay ataonao anatin'ny firenena io Jesosy fa ny fantatra hoe avoakanao mpandresy izany no ataonao izany ho hitany maro hoe misy ny tananao misy ny tananao voahositra ao anatin'izany firenena izany dia mankasitraka Jesosy tena hoe mankasitraka dia ka amin'ny anaranao rehetra ihany Jesosy nalovaka izany vavaka izany amen. Amen. Mbola hivavaka hatrany isika. Misy ten'Andriamanitra hoe mitadiavana Jehovah dia mbola akaiky izy, miantso azy dia mbola mitadiavana Jehovah dia mbola hita izy, miantso azy dia mbola akaiky izy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola eo anilantsika mandrakariva izy ary eto afovoantsika izy amin'izao ora sy fotoana izao. Vavaka isika. Andriamanitra rainay io mbola misaotra anao hatrany izay midera sy mankalaza ny anaranao. Misaotra fa tehirizinao izao fotoana izao fany masina. Misaotra fa ianao no mampisy ny etaeta Jesosy mampiray fo mampiray saina ary manao lalana ho an'ny malagasy rehetra ianao. Misaotra tamin'ny asanao tamin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Misaotra fa noho izao aretina izao dia maro ny fiainana novainao, maro ny olona nahalalanao, maro ny olona nanatona anao bebe kokoa ary mitenana ho androany hoe atsony anao dia mbola akaiky dia faly izay Jesosy fa eto anivinay anao sy mbola eto akaikinay. Jesosy mankasitraka ny vavaka rehetra izay nasandratra teto androany. Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao dia hitondra Jesosy ny malagasy rehetra Jesosy izay mety matahotra amin'izao ora sy fotoana izao noho ny aretin'Andriamanitra. Ianao miteny Jesosy hoe indro Andriamanitra ny famonjenay ozy ianao dia atoky aho fa tsy mba hatahotra. Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao dia mitondra ny olonao tsirairay avy manoloana ny azo fijalianao izay tsirairay avy miray fo miray sain'Andriamanitra. Tena hoe ianao Jesosy ny hanala ny tahotra rehetra anatin'ny fony malagasy Andriamanitra. Ianao ny hanome ny fahatokisana rehetra Jesosy satria ianao Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga ianao ary ny teninao miteny aminay hoe tsy misy maharombaka izay rehetra eo ampelantananao ary ianao miteny hoe amin'ny fahamarinana ozy ianao nampiorenana anao aza manahy ny fampahoriana fa tsy hatahotra ianao. Jesosy mangataka aminao izay amin'izao alina izao. Jesosy ianao nampahery ny fianakaviana rehetra Jesosy ny malagasy rehetra tonononay eto aminao. Ianao no ampahery indray ny tsirairay avy ny aretina Jesosy dia efa resy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ny fatahorana Jesosy efa resy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany fa efa nalatsaka teo amin'ny ranao Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny fanasitranana rehetra Jesosy ka aoka Jesosy izay hibanjina sy hanatena ary ho faly Jesosy satria anisany nositrananao ary asitra no havotanao asitra no harovanao ihany koa amin'izany aretina izany. Misaotra Jesosy satria amin'ity andro androany ity dia te hanolina fotsiny izay Jesosy hoe araka ny teninao hoe ianao raha nandeha raha andeha ny amin'ny lapan'ny voninahitra anao raha hiverina ny ankavanan'ny rainao ianao dia ny teny hoe fiadanana koza ianao no avelako anareo dia ny fiadanako nomeko anareo. Aoka ny tahotra hiala Jesosy fa ianao no hanjaka amin'ny fony malagasy manomboka izao. Dia aoka ny fiadananao Jesosy no tena hoe hitoetra amin'ny tokantrano tsirairay avy dia tena hoe ianao Jesosy mangetaheta Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao hoe te hanome an'izany fiadanana izany fotsiny ianao ao anatin'ny fony malagasy rehetra. Dia hiala ny fanahiana rehetra, hiala ny fatahorana rehetra fa hijoro Jesosy
dia tena hoe hitoetra ny fiadananao ny malagasy tsirairay avy. Dia faly izay Jesosy amin'ity andro androany ity, faly izay satria raisinay ampinoana, raisi ny tokantrano tsirairay avy Tompo ny fiadananao, ny fifalianao, ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao. Dia Jesosy dia velomin'ny fanantenany malagasy tsirairay avy. Jesosy ny zavatra rehetra hitany masonay araka ny tenao katsaony any ambony fa tsy aty ambany, dia androany zay dia mamelona ny fanantenany malagasy rehetra. Tongavy ianao Jesosy any amin'ny tokantrano tsirairay avy, hitondra n'ilay fanantenana vaovao, hitondra n'ilay fiainam-baovao, ary tena hoe hitoetra amin'izany fiadananao izany Jesosy ny malagasy rehetra. Misaotra Jesosy, hanao ny dera, ho anao ny atsa, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Dia misaotra ny tompontsika nahavitana ny fotoana fiarahantsika malagasy miara-mivavaka sy miara-mandohalika eto. Misaotra an'ireo izay rehetra nandray anjara ary mbola misy ny mandefa hatramin'izao. Araka ny voasoratra eo ambany dia raha te handray anjara koa ianao na amin'ny alalan'ny vidéo na amin'ny alalan'ny audio dia aza misalasala ny manoratra aty aminay. Tsy ataontsika sarotra fa afaka torinay ianao hoe taky ny ahoana no fanakalozana. Manaraka izany dia manomboka androany ihany koa ny zavatra rehetra miseho eto amin'ny Hiaka Mafy sy Fiderana, dia aseho ihany koa mivantana ao amin'ny chaîne YouTube. Chaîne YouTube Hiaka Mafy sy Fiderana. Ho an'ireo izay namanao izay tsy mampiasa Facebook dia afaka mijery izany, mivantana ihany koa izy ireo. Ary zao vavaka izao moa mbola averina ihany fa mivantana tanteraka any Madagasikara amin'ny alalan'ny radio RVM izay sorantsika noho ny fiaraha-miasa rehetra. Dia misaotra antsika rehetra tompoko, mirary soa ho an'ny fianakaviana rehetra. Veloma tompo.